mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. faly miarahaba atsika ry havako tratra ity alarobia fa 5 ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra hotsika anio dia ny jaona toko 10. Jaona toko 10 andiny 20 ka hatramin'ny 20. Jaona toko 10 andiny 20 ka hatramin'ny 20. Anaran'i Jesosy. Ary maro tamin'ireo no nanao hoe manana demonia izy ka efa very saina, nahoana no miaino azy ianareo? Hoy kosa ny sasany, tsy mba tenin'ny demoniaka zany, moa ny demonia va mahay mampahiratra ny mason'ny jamba? Ary tonga ny andro firavorafona tany Jerosalema dia ilay atao hoe fitokanana, ary efa ririnina ny andro. Ary Jesosy nitsangatsangana teo kianjan'ny tempolo teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Dia nitangoronan'ny Jiosy izy ka nanontaniany hoe ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay? Raha ianao ny Kristy dia lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe efa nilaza taminareo ihany aho, efa tsy mino ianareo. Ny asa izay nataoko amin'ny anaran'ny raiko no manambara, kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondriko. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay, raha ianao ny Kristy dia lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe efa nilaza taminareo ihany aho, efa tsy mino ianareo. Ny asa izay nataoko amin'ny anaran'ny raiko no manambara. Ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny dia afaka malala dia vanim-potoana izay anjakan'ny fisalasalana, ny tsy finoana, ny tsy fifampitokisana. Ny antony dia be loatra ny tsy fahamarinana eto ambonin'ny tany. Anankiray mahatonga zany tsy fifampitokisana, mahatonga ny olona mora misalasala amin'ny lafin-javatra maro samihafa satria very fanambola velona ny olona. Be loatra ny fitaka, be loatra ny lainga, mihena ny olona azo itokisana, mihena ny olona marina, ary nandraina dia tsy fantatra intsony ny marina satria samy mandrivotra izany ny atsy sy ny aroa. Indrindra moa ny olona izay matetika mpanaraka ny vaovao amina tambajotra dia matetika hiara-ny fisalasalana, lalovany fisalasalana. Amin'ny inona ny marina e? Fa inona ny tena izy e? Fa inona marina ny zavany-trange? Izao taonjato ianantsika izao zany dia taonjato izay tena maty marina ny tenin'ny mpitony malagasy manao hoe ny marina mitavozavoza dia tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra. Ary arakaraka ny mahalehibe ny lainga aza, mahagoavana ny lainga aza, ny tovo maika inono ny olona azy amin'izao andro ianantsika izao. Ny lainga kely aza nohotran'ny sarotra inono mazava ho azy amin'izao andro ianantsika izao. Fa ny lainga be izay toy ny voarafitra sy voavoatra dia vao maika mahatonga ny olona mihino ilay lainga. Rehavako eto dia miariary koa zany izany toetra izany. Ny Jiosy eto dia mametra-panontaniana amin'i Jesosy, misalasala zay Jesosy. Enao marina ve lay Kristy? Misalasala zay, tena lazao marina, ambara-pahoviana no mbola ataonao mijanona anaty fisalasalana zay hoe enao marina ny Kristy. Rehavako fanontaniana mbola apetrakintsika amin'Andriamanitra zany. Fanontaniana re etsero zany, tena misy ve Andriamanitra? Tena nahary izao tontolo zao tokoa ve Andriamanitra? Tena misy ve zany famelan-keloka zany? Tena misy ve zany fiainanao ambadiky ny fahafatesana zany? Tena marina ve fa
Andriamanitra nahazo zao rehetra zao de tia atsika. Karazam-panontaniana tahaka izany mbola mipetraka sy ataon'ny olona amin'izao andro ianantsika izao. Ambara-pahoviana Andriamanitra no mbola ampisalasala anay fa ianao nahazo zao tontolo zao, fa ianao no nanome aina anay sy mampisy heviny ny fiainanay ampara-pahoviana. Ndraindray zao tontolo zao de mbola ao anatin'izany fisalasalana zany vokatry ny ateisma. Dia Jesosy nefeto mamaly tsotra. Hoy Jesosy manao hoe efa nilaza taminareo eny aho fa tsy mino ianareo. Ry havako, impiry moa Andriamanitra ny tsy maniraka olona, mitory teny, mampianatra, manazava amin'ny fomba maro samihafa ny fisiany Andriamanitra. Fa ny olona ny mafy tsy mety mino, tsy mety manaiky ny fisian'Andriamanitra sy fitiavan'Andriamanitra. De Andriamanitra indray no ampangainy ho mampisalasala azy. Andriamanitra indray no ampangainy ho manafina ny tena marina aminy. De hoy ny Tompo, za efa miteny marimarina aminareo fa ianareo no tsy mino. Levako malala, tsy fantatsika Andriamanitra. Tsy hoe Andriamanitra ny tsy nampafantatra ny tenany, fa isika no misafidy ny tsy mino. Ny finoana ry havako malala de safidy, tena safidy ny finoana. Hoe ino aho sa tsy ino, ino ianao sa tsy ino. Ny fampianarany Saint Augustin, raha ny fiangonana teolojiana isan'ny lehibe tamin'ny fotoan'androny ny tany Carthage, tena nazava manao hoe ny finoana de fanapahan-kevitra tsy miantso pirofo ny ino fotsiny. Raha ohatra ka finoana mitaky pirofo de tsy finoana intsony zay. Noho zany de zao izy safidy ny ino. Ary rehefa misafidy ny ino ianao de tonga ho azy ny pirofo. Tsy ny pirofo no mampino anao, fa rehefa mino ianao de voapirofo zay zavatra inonao. Tsy mino mitady pirofo ianao, tsy ny pirofo no mampino anao, fa ny finoanao no mampipotra ho azy ny pirofo. Ary dia ireto jiosy zay niaino ny Jesosy reto de mitady pirofo mba ino. Ary rehefa mitady pirofo vao mino de tsisy pirofo. Tsisy pirofo. Hoy Jesosy miteny manao hoe efa niteny taminareo aho fa tsy mino ianareo. De tsy mino ianareo de tsisy pirofo. Afaka malala betsaka ankehitriny ny olona ny tsy manaiky mino raha tsy mahita pirofo. Ary ny fitadiavana pirofo mba inona nefa de fandrika. Fandrika izay mandrakariva mandavy ny olona ao anatin'ny finoana. Fandrika izay mandavy ny olona satria mahatonga ny olona mitonatona na hatsiaro mitady pirofo. Le pirofo tadiavin'ny olona nefany de zao pirofo mba handrendrehana azy, pirofo sain'olombelona mba hanambakana azy, pirofo na fampianarana diso mba ahatonga ny olona hanaraka azy. Zay mahatonga ny Jesosy eto miteny manao hoe mino fotsiny zao. Fa rehefa mino ianao de ho hitanao ny pirofo. Rehefa mino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ny finoanao ny mahatonga anao mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ny finoanao no miteraka miteraka ny fahagagana. Tsy ny fahagagana no miteraka ny finoana, fa ny finoanao no miteraka ny fahagagana. De aza mitaky fahagagana mba ino? Fa maneke mino ny fitiavan'Andriamanitra dia mipotra ho azy eny ny fahagagana. Am'izay fotoan'izay ny fahagagana dia aterak'ilay manamafy ny finoanao,
mahatonga aneo miolo-paka bebe kokoa ravaka malala satria tsika mo tratran'ny toe-tsaina cartésiane tratran'ny fampianarany Descartes zany de ny hoe misy ny zavatra anankiray rehefa azo porofona ary de ndraindray amin'ny finoana sy ny fivavahana de ataotsika an'izay koa ny fivavahana. Jesoa eto ravaka malala de manafatra maromarona manao hoe ho anao zay misalasala ho atsika zay mbola mametra-panontaniany amin'ny hoe tena misy marina ve ianao Andriamanitra, tena tia marina ve ianao Andriamanitra, tena mamela ny heliko marina ve ianao Andriamanitra, tena fantatrao tokoa ve ny fahoriako, tena fantatrao tokoa ve zany eta mavesatra mampitebiteby azany, tena fantatrao tokoa ve zany nofinofiko angatahako aminao zany, tena fantatrao tokoa ve zany mandra-paharoviana ny mbola ampisalasalanao Andriamanitra fa mahay zavatra rehetra ianao. De nivaly teniny Jesoa de zao tsy mampisalasalanao Andriamanitra, tsy te hampiandry anao akory ary Andriamanitra, tsy mampifilafila Andriamanitra fa izao any aminao ny fanapahan-kevitra, tsy any amin'Andriamanitra. Any aminao ny vahaolana fa tsy any amin'Andriamanitra. Ny n'Andriamanitra efa nomeny anao le vahaolana, efa natolony anao le vahaolana fa izao any aminao ny fanapahan-kevitra, handray sa tsy handray le vahaolana, mihino sa tsy ino, fa amin'ny fotoana inonao de izao tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra. Ary zay mahatonga an' Jesoa eto manamafy manao hoe nareo angeny tsy mino hoe inona ny tsy efa nataoko Jesoa. Mamaky tsara ny Jaona toko 7 tsika nanasitrana an' Jesoa lay jamba, mamaky ny Jaona toko 2 tsika fahagagana lava nataon'i Jesoa momba ny tany Kana, nitoroteny amin'ny Jaona toko 9 tsika mitantarana amikisan'i Jesoa ny olona 5,000 lahy mihoatra tamina mofo 5 isan-drano sy ny sisa rehetra, ny fampianarana lava amin'ny Jaona toko 7, fampianarana lava amin'ny Jaona toko 7 toko 9 fa zao tsy mety mino ianareo. Afaka impirimpiry moa ny tompo ny tsy efa nampianatra an'i Jiosy, ary impirimpiry koa moa zao tontolo zao nefa tsy mandre ny toroteny, ny fampianarana etseroa re amin'ny fahita lavitra, ire amin'ny onjam-peo, hita an-gazety, hita anaty tambajotra fa saingy zao tsy mety mino ny olona. Ary rehefa tsy mety mino ny olona de zao tsy takany ny fitiavan'Andriamanitra ary dia miamahantra ara-panahin'ny olona, ny fahantrana ara-panahin'ny olona izay fahantrana teraky ny tsy finoana de manjary mahatonga fahantrana ara-tsaina, mahatonga fahantrana ara-piariana, mahatonga fahantrana amin'ny lafiny maro. Ny fahantrana ara-panahy zany hoe ny tsy fahampin'ny finoana ataontsika hoe fahantrana ara-panahy io, ny fahakelezan'ny finoana de mahatonga fienan'ny hery ety miasa. Rehefa kely ny finoana, tsisy ny fanantenana, ritra ny fitiavana de ny onjam-piainana no mitondra izao tontolo zao. Ny onjam-piainana, ny vola, ny fitadiavana, zany no mibaiko ny olona sisa fa tsy manana lay finoana sy fanantenana ary fitiavana intsony izy. Ny olona rehefa malala ny kristianina, mampiavaka azy amin'izao tontolo zao, na asanao andavanandro io, na asa fameloma-teny io, na fanompony io, na adidy io, rehefa ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana Korintiana voalohany toko 10 no manosika azy anao zany dia misy herim-panahy ao anatin'ny olona ka mahavity zany amin'izay zavatra tian'Andriamanitra anaovana azy izy. Fa ny olona ravaka malala rehefa tsy manam-pinoana intsony ny olona, rehefa tsy manam-pinoana intsony ny olona, tsy manana zavatra fikirana intsony ny olona, tsy mahatoky an'Andriamanitra intsony ny olona dia lasa ny fiainana no mitondra azy fa tsy izy intsony no mitondra ny fiainana. Ary rehefa ny fiainana no mitondra ny olona de zao tsy mitondra ny olona ho amin'ny fiadanana zany fa mitondra ny olona ho amin'ny fahoritsaina, ho amin'ny tebiteby. Rehefa ny fiainana no mitondra ny olona de tsy voafehan'ny olona intsony na ny antom-pisiny, tsy voafehan'ny olona intsony ny dika ny fiainana isan'andro
dia lasan'ny filany no mibaiko azy ary tonga ety am'izao tontolo zao izy consommateur fotsiny, mpanjifa fotsiny ety am'ty zao tontolo zao ty, mpanjifa ataony zao tontolo zao mpanjifa izy ary dia lany ny fotoanany, lany ny heribatany, lany ny heritsainy ary dia sahala mikaina manjenjeny ety am'izao tontolo zao, tsy nanao afa-tsy nanjifa ary dia lany arena, lany ny arepa lay maha olona azy nataotsika hoe arena io. Afaka malala safidiny mino kiondalana sapanana anakiroa ihany ny fiainan'ny olombelona, na izy mino de azony ny zavatra rehetra, na izy tsy mino dia very ny zavatra rehetra. Lay atao hoe very de zao tsy azonao daholo ny dikany antom-pisiana. Zay mino no manana fiainana ho Jesoa, zay mino no mahatakatra an'Andriamanitra, mahafantatra an'Andriamanitra, mimpiainana amin'Andriamanitra, mahalala an'Andriamanitra. Afaka malala engany eo isan'izay mino ianao, nisafidy ny hoe za tompo, ino anao, mino ny fitiavanao, mino fa ty ahy ianao, mino fa misy ianao e. Ary ny amaralan'i Jesoa azy toy izy manao hoe ny asa zay nataoko no manambara, zany hoe mino tsika afaka malala satria efa mahita ny asan'Andriamanitra. Lay rehefa miteny Jaona hoe asan'Andriamanitra eto dia tsy voatery ho lay antotapahagagana ao anatin'izay ihany ny asan'Andriamanitra, fa ny asan'Andriamanitra ray ataon'i Jesoa de be de be ry avako malala, be de be ny asan'Andriamanitra ataon'i Jesoa ary betsaka ny asan'Andriamanitra efa ataon'i Jesoa sy nataon'i Jesoa amin'ny fiainantsika, betsaka ny asan'Andriamanitra hitatsika amin'ny fiainantsika isan'andro ke de misy fahagagany, miposaka ny masoandro, velona matory ianao amin'ny alina, maraina amin'ny fo, tsy fahagagana ve zany? Misy olona matory amin'ny alina fa tsy ny fony maray, fa ianao matory amin'ny alina mifony maraina, tsy fahagagana ve zany? Betsaka ny efa asan'Andriamanitra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika saingy zao tsy mety mino sika, everitsika fa lojika raha ohatra ka hoe lojika normal ho sika amin'ny fiteny andavanandro, raha ohatra ka natory de mifohany maraina, normal zany. Ahoana ny maha normal an'izany fotsiny? Tena misy fitiavan'Andriamanitra zany. Nahoana no hoe misakafo tsara ianao, nahoana ny hoe afaka mbola afaka miriary miaraka amin'ny namanao, ampiarabelona aminao ianao, zany rehetra zany de asan'Andriamanitra. Tsy kisendrasendra akory ny tenin'ny Paoly miteny izy manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra nge ny mahatoy zao ahy, de mino ry avako malala manapa-hevitra amin'ny fiainana ny tsy ho ampisalasalana zao tontolo zao. Mino ny fitiavan'Andriamanitra anao, betsaka ny zavatra efa nataon'Andriamanitra, betsaka ny zavatra tian'Andriamanitra mbola aseho aminao, fa zao tsy mino isika. Ary efa tsy mino ianareo Jesoa de zao tsy ondriko. Mahagaga rehefa malala ny tenin'i Jesoa eto, mahazatra de izao, mahazatra de zao zay mino no ondrin'i Jesoa, fa hoy Jesoa satria tsy ondriko ianareo de tsy mino aho. Zany hoe toy lay toy ny hoe nofidina manokana mihitsy indray ny olona mba ino, zany hoe lay mahaondry ny Jesoa atsika ny mahatonga atsika mino. Fa ny mety ho mahazatra atsika indray amin'ny teolojia amin'ny Paoly de ny hoe satria ianao mino de tonga zanak'Andriamanitra ianao. Fa hoy Jaona eto manao hoe satria zanak'Andriamanitra ianao te mino, zany hoe Jaona zany eto de maneho ny hoe fifidianan'Andriamanitra ny mahatonga anao ho mino. Zany hoe tsy nohon'ny herin'ny tenanao no mahatonga anao mino,
fa noho ny fitiavan'andriamanitra ny lolavitra ny fanapahan-kevitra ao ino ny fahasoavan'andriamanitra ka matoa anao mino de efa nifidy anao ho mpino andriamanitra. Zay ny dika le teny hoe kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondriko, zany hoe satria isan'ny ondriko ny olona de mino izy, ny ondriko mino satria efa nifidy azy zay raha zay no andikana ny tenin'i Jesosy. Ry afaka malala zay ny mahatonga ny ilay lehilahy resahantsika tao Saint Augustin manome toerana toy fahasoavana hoe mifamatotra nge ny finoana sy ny fahasoavany. Zavatra amina lelana am'izany anankiray ndray finoana ndray fahasoavana mitovy miaraka ireo. Ny fanapahan-kevitro ino zany any tompo ho mpamonjy, ny fanapahan-kevitro ino an'Andriamanitra, ny fanapahan-kevitro ino ny fitiavan'Andriamanitra ka metraka ny fiainanao am-pelatanan'ny tompo. De izao eo ankilan'izay ny fanapahan-kevitra ao handray ny fahasoavana. Inona zany ny fahasoavana ry havako malala? Ny fahasoavana de zao ateraky ny finoanao sy ny firaisanao aina amin'Andriamanitra, mifamatotra ny finoana sy ny fahasoavana. Ny finoana de ny fanekenao andray ny fahasoavan'Andriamanitra. Ry havako malala, mahafinaritra atsika ny hoe mandray fahasoavana, matoky ny fahasoavana. Fa zao ry havako malala, zava-dehibe ny finoana. Ny finoana fa Andriamanitra nampisy anao, Andriamanitra namela heloka anao, Andriamanitra efa namonjy anao tao am' Jesosy. Rehefa mino ny tompo anao de ho hitanao ny fahasoavan'Andriamanitra. Mivavaka sika. Tompo misotranao zahay fa tsy tianao hijanona ao anatin'ny fisalasalana izahay ary dia manaiky anao hanao ny asanao amin'ny fiainana isan'andro, manaiky anao haneo zava-mahagaga amin'ny fiainana isan'andro. Aza velanao hakafanay anao zay tompo, ka hisalasala ametra-pantaina mandrakarivany hoe tena tianay va ianao, tena mamela heloka anay va ianao, mandra-paovinany mbola tsy anehoanao ny fitiavanao sy ny fahagaganao amin'ny fiainana isan'andro. Aza velanao hakafanay anao zay tompo, fa ataovy mahay manapa-kevitra sy mino ny fitiavanao. Ataovy hitan'ny masom-panahinay, ataovy tsapanay ny herin'ny fitiavanao amin'ny fiainana isan'andro. Tompo, mamondrafo aminay raha misalasala zahay, raha tsy matoky zahay, raha mametra-panontaniana lavana amin'ny ao ny amin'ny fitiavanao zahay, fa ataovy matoky zay fa tianay ianao. Ary ny tsara indrindra teo aminao, ny zanako ao malalanao, no efa nomenao amonjy anay, ka tsy omenao miaraka amin'izany kova ny zavatra rehetra. De ome finoana zay tompo, fa ny Andriamanitray mahay ny zavatra rehetra ao anay. Ampioreny ny finoanay am'izao fiandohan'ny taona izao, ho mahatoky zahay fa ny Andriamanitray eo ankilanay, mampandresy anay, mamonjy anay, manafaka anay. De mametraka ny fiainanay am-pelatananao hatran'izay mba ho zanaky ny finoana izahay, ho zanaky ny fahasoavana izahay, ahita ny voninahitra ao. Amin'ny anaranao Jesosy, amen.